C'est tatiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Reprise de haute volée sur les chaînes Canal+. Oubliez les succès de la saison dernière. Oubliez les exploits. Oubliez l'injustice. Oubliez la gloire. On recommence tout. Cette année encore, préparez-vous à vivre une saison de football extraordinaire sur Canal+. Retrouvez les meilleurs matchs de la Champions League, de l'Europa League et l'intégralité de la Première Ligue, sans oublier la Serie A et les plus grands moments de la Ligue 1. À bientôt sur Canal+. THB dia manolotra ho antsika THB Tourmagenga vacances efatra ambin'ny folo sy roa arivo ny 28 sy 30 aogositra eo am-po hitantsika amin'izany isan'andro manomboka amin'ny 10 ora sasany animation podium miaraka amin'ny foyer ary ny tontolo andro kosa fort économique de Boeing izoma rang concours misy THB vacances misy soratana anarana alefasy ny SMS amin'ny 032 28 085 84 033 76 909 47 034 81 451 19 hatramin'ny 27 août voafetra ny toera avy eo segoavana miaraka amin'ny Stéphanie Zabotsy kosa fampisehoana miaraka amin'ny Liana aran discothèque géante mandra-panahy ny andro miaraka amin'ny DJ Dexta sy DJ Nikili Mano miaraka misy kosa dia efa Eurostar THB tsy misy vidim-pidirana. Meraba tombo klasy tombo vavy tonga soindray eto amin'ny fampalalam-baovao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Vao mampalahelo avy hatrany no hanomboantsika n'izao fampalalam-baovao izao. Nodomandry omaly nono avy ao amin'ny tarika maly eo teo amin'ny faharoa amby enimpolo taona ny Rakotobe Andrianabela na inono izay namon'ny ainy izao. Efa no teto tandrazana izy ary nanon ny fitsabony tety an-toerana. Isan'ny namorona ny tarika maly eo izy niaraka tamin'ny Fafa, Dama, Dada, Charles ary Bekoto. Bangaroa ny tarika maly eo amin'izao fahalasany nono izao. Izahay eto amin'ny Cool TV FM dia mirary fionana feno ho an'ny fianakaviany sy ny tarika maly eo. Ny lamina amin'ny ankapobeny ny fividianana solombavam-bahoaka tany amin'ireo distrika roa ankoatra ny tao amin'ny distrika ny Sainte-Marie sy Belo-sur-Tsirbihina. Ity farany izay efa nahitana olana ihany koa tamin'ny fikarakarana ny fividianana. Ny fahavalon'ny volana septambra ho avy izao kosa raha ny vinavinan'ny Senita no hivoaka ny voka-pividianana. Fanadihadiana raha antsika amin'ny herinirana rabary. Nizotra araka ny tokony ho izy ny fividianana raha ny fanazavan'ny Senita ankoatra ny tany amin'ny distrika ny Belo-sur-Tsirbihina. Niakatra an-tanàna indray ny dahalo tao amin'ity distrika ity saingy efa milamina ny tanàna amin'izao fotoana izao. Ny indro kely tamin'ny maraina dia ny omaly moa zany nisy toerana anankiray fokontany anankiray bureau de vote anankiray Samaka ao amin'ny commune rurale ny Belo-sur-Tsirbihina no nisy andiana dahalo zany nanafika tao kanefa dia niverina amin'ny laonany moa zany satria nisy ny fiara-miasa miaraka amin'ny zareo tafika ihany koa any toerana ary dia hita ny omby nireo olona ireo ary ny bureau de vote koa dia nivoasoma tsara hatramin'ny maraina. Ankoatra ity olana tany amin'ny distrika ny Belo-sur-Tsirbihina ity, nahitana olana kely ihany koa ny fividianana tany amin'ny distrika ny Sainte-Marie saingy voafehy ihany izany raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra avy amin'ny Senita ny toerana. Anisan'ny zava-mitranga ohatra ny fitarainana azo avy amina solotenana kandida anankiray satria tsy tafiditra tao amin'ny bureau fandatsaham-bato ny délégué-ny izay nanana badge rehefa natao moa fanazavana dia afaka nanatanteraka ny asany pioneo ihany ilay délégué-ny kandida. Ny antony moa entitra ny toromarika avy amin'ny Senita amin'ireo mpiara-miasa fikarakarana amin'izao fividiana amin'izao hoe olona ara-dalàna ary nahazo lalana mitondra badge no miditra ao anatin'ireny bureau fandatsaham-bato reny dia nitanterahana arak'izay zany ny toromarika avy amin'ny Senita. Andrasana araka izany nipetrahany Mangarahara amin'ny fikirakirana ny voka-pividianana any amin'ireto distrika efatra ireto. Andrasana toy izany ihany koa ny fandraisana andraikitry ny fanjakana amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana any amin'ireny toerana ireny. Ny fahavalon'ny volana aogositra ho avy izao kosa no hivoaka ny valim-pividianana raha ny nambaran'ny Senita.
toy ny raharaha Hermady kosa indray tsy maintsy averina ireo fitaovana nogiazan'ny mpiasan'ny Hermady ary tsy maintsy miverina miasa izy ireo. Izay no votoaty ny didim-pitsarana nivoaka omaly miverina amin'ny laoniny araka izany ny fidiran'ireo sidina avy any Eropa eo amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato. Tsy mbola mifarana hatreto anefa ny raharaha manambana hanao fitokonana indray ireo mpiasan'ny orinasa Air Madagascar afaka roa amin'ny fitopolo ora izany hoe manomboka amin'ny talata ho avy izao. Fanadihadiana. Ny atony nietsika ireo mpiasan'ny Air Madagascar nanomboka androany maraina nodidin'ny mpitandron'ny filaminana ny seranam-piaramanidiny Ivato. Nisy mpisolo vava tonga teny nampiseho ireo mpiasan'ny Air Madagascar ny didim-pitsarana mandrara azy ireo tsy hanao fihetsiketsehana mihoatra ny roa amin'ny fitopolo ora. Naharitra adiny roa ny fakanam-bavan'ireo mpiasan'ny Air Madagascar miisa 17 omaly. Didim-pitsarana atao zany dia didin'ny fitsarana zany hoe le matériel lazay fa bloqué anay zany no tsy maintsy oamenan zareo zany izy oamenan zay olona ampiasa azy zany zay tonga ampiasa azy zany n'importe qui tsy fantatry zany zay olona ampiasainy no aseny makaliny zany zay ny didim-pitsarana zany navoaka teo androany zany dia zay le izy. Efa miverina amin'ny laoniny ny asany amin'ny seranam-piaramanidina Ivato sy ny iray avy amin'ny kampany mpitaterana Air France no nidina atao amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany tamin'ny 2 ora maraina. Niverina ny asa ireo mpiasa ao amin'ny Conseil de sécurité aérienne milamindamidratsy ny toedrarà eny Ivato na eo aza nefa izay fiverenana amin'ny laoniny asa izay manambana hitokona indray ireo mpiasa rehefa dila ny 2 amin'ny fitopolo ora araka ny nambarany Rado Rabarilala. Tsy voaresaky ny fanjakana intsony ny mikasika ny fialan'ny Madagasikara ao anatin'ny lisitra be iza no mahazo tombony amin'ny fijanonan'ny Madagasikara ao amin'io lisitra io. Misy fiantraikany eo amin'ny sehatry ny fizahantany ny fihetsiketsehana nataon'ny orinasa Air Madagascar tato anatin'ny 2 amin'ny fitopolo ora. Tafiditra amin'izany ny fisalasalana ireo mpizahantany ho avy eto Madagasikara sy ny fanafoanana ireo famandria-toerana efa vita. Namoaka fanambarana ny ministeran'ny fizahantany androany manao antso avy ireo mpiasan'ny Air Madagascar ampitsahatra ny hetsika. Fanadihadiana. Mbola baraingo ny fampitsarana tanteraka amin'ny fihetsiketsehan'ireo mpiasan'ny Air Madagascar rehefa dila ny 2 amin'ny fitopolo ora. Sehatry ny fizahantany izay heverina fitondram-panjakana fa hanome ainga avao ny toe-karena no vomafy indrindra raha tsy misy marimaritra iraisana hamahana ny olana. Avy any Eropa ny 2.900 mpizahantany nitsidika amin'ny Madagasikara raha ny antontanisa tamin'ny taona 2012. Ahina ny enan'izay izay amin'ity taonty raha manohy ny hetsy ny ireo mpiasan'ny orinasa Air Madagascar. Ankoatra fisalasalan'ireo mpizahatany ho avy eto Madagasikara sy ny fanafoanana famandrian-toerana efa vita, ahina ihany koa ny partahan'ny lazaratsy amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny internet. Mpizahatany miisa 509 no niara-ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpiasan'ny Air Madagascar tao anatin'izay 3 andro izay. Tao anatin'ny fanambarana izay navoaka ministeran'ny fizahantany androany, nanamafy ireo sehatra tsy miankina mivondrona amin'ny fisim-pirenena misahana fizahantany fa tandindomindoza ny asan'izy ireo. Hiteraka fiantohana ara-teknika ny zava-misy ankehitriny. Asa mivantana miisa hatrany amin'ny 5:03 alina no foron'ny sehatry ny fizahantany. Eo ihany koa ny sehatry ny asa tanana, fambolena, ny jono izay mifandray akaiky aminy. Efa nampozina ny fiavian'ny Valala eto Antananarivo raha nambaran'ny ministeran'ny fambolena. Efa hatramin'ny taona 2022 izy ireo no nanao fanambarana fa tsy maintsy hitranga izany ny toetry ny andro no antony mampirongatra azy teto andrenivohitra sy tsy nafahana ny soroka izany raha nambaran'ny manam-pahaizana iray momba ny Valala. Fanadihadiana. Ny fiakaram-maripana no nampirongatra ireo andiam-balala omaly. Raha toa ka adiny 2 isan'andro ny vitan'izy ireo rehefa vanim-potoana mangatsiaka, mety ho tafiakatra hatramin'ny 9 izany rehefa mafana toy ny amin'izao fotoana izao eto Antananarivo. Intelo miantoana ny famonoana ny andiam-balala ka ny volana septambra ho avy izao, izany hoe afaka 2 andro ny fanombohan'ny taona faharoa. Loza Rabojanahary efa nandrasana raha nambara amin'ny minisitry ny fambolena omaly alina. Eto dia mampatsiahy kely fotsiny fa toraka izao tsisy hafa ary mafimafy kokoa izao aza nazo atsika tamin'ny taona 770 amin'ny 700 970 ary 770. Ao anatiny efa nahina tamin'ny taona 2012 izao zavatra mitranga izao. Tamin'izay fotoan'izay dia nanapa-kevitra ny tenako niaraka rehefa nifampidinika tamin'ireo mpiara-miasa amiko fa hoe atao ny déclaration de catastrophe naturelle. Natao horetany ren-danitra fa misy fanafiam-balala tonga eto Madagasikara tamin'ny volana Desambra 2012
na dia mbola tsy nisy azy zany mbola tsy hita maso loatra azy dia efa fantatray fa zay no tsy maintsy vandehany. Efa hitandreo mpamono valala ihany koa ny fisian'ireo valala ireo hatramin'ny alatsinainy farany teo. 900 hektara ny namindrana fanafody ny alatsinainy raha toa ka 300 hektara ny namindrana ny talata. Avy any Morondava ireo Andiambalala no mipetraka tao Bongolava ka tao nanatanterahana ny famindrahana. Omaly maraina tamin'ny 12 ora sasany izy ireo fantatra fa handalo teo Antananarivo saingy tsy afaka nosakanana. Mahery dia mahery zay nandrivotra tamin'izay fotoana zay ary miovaova ny fitsokany. Ary akoatrazay araka ny fananam-barantsika azy teo miakatra ny hafanana dia Andiambalala manidina io dia tsy azo atao ny namono azy tamin'izay fotoana izay. Raha mpitso farafatarana namonoan'ireo Andiambalala nandalo teto Antananarivo raha ny nambarany hatrany. Ekipa an-tanety Anjato ny manerana ny nosy avy ao anivon'ny ministera fambolena kosa no efa nofanina hiatrika ny taona faharoa amin'ny famonoana ireo Andiambalala. 10 hetsy hatramin'ny 9 hektara no tratrarina amin'izany. Mbola mila teti-bola hatramin'ny 10 tapitrisa dolara kosa ministera sy ny FAO ho enti miatrika izany. Ny fanatsarana sy ny fanandratana asina ny fitsarana no tanjona voalohany nanaovana ny fionambe ny mpitsara sy ny mpisolo vava manerana ny nosy. Naharitra 3 andro izany ary androany no ny faranana tamin'ny fomba ofisialy. Isan'ny nandray anjara tamin'izao fionana izao ihany koa ny mpampianatra avy any anivon'ny université sy ny solitena ny police judiciaire. Isan'ny fehi-kevitra nivoaka tamin'izany ny tokony ampiarana ny lalàna momba ny fanambaram-pananana. Isan'ny voatra tamin'izany ihany koa ny fanafonana ny kolikoly eo anivon'ny fitsarana. Fanampanazavana. Tokony ampiarana ny déclaration de patrimoine zany ary raha jerena raha ny mety hitarana io amin'ny sehatry ny asa hafa ao anatin'ny fitsarana zany. Ary izy ireny zany dia mba ho jerevana fa tsy hoe manao déclaration fotsiny dia mijanona hatreo zany. Izay zany no anisan'ny no voamarika atao dia anisan'ny no naroso tao ihany koa zany ny tokony hanaovana fanovana andinin-dalàna maromaro zany. Amin'ny lalàna amin'ny feniasan'ny mpisolo vava zany mba manarahana ny andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny lalam-panorenana zany hoe fiarovana feno zany hoe plénitude de défense zany. Tsy manana fiara hitondrana ireo voafonja intsony ny fonja eto Antananarivo, vokan'ny voatery mandeha tongotra izy ireo rehefa hiatrika fitsarana. Olona sedrainy sampatra raha ny fitantanana ny fonja ihany koa ny fahatereny ny foto-drafitrasa. Notanterahana androany ny fanaovan-tsony ny fitohizan'ny fifanarahana eo amin'ny ministera ny fitsarana sy ny handicap international. Fifanarahana miopana indrindra amin'ny fanampiana ireny voafonja ireny. Fanadiadina. Tsy misy mandeha amin'izay lohan'ny ntsony ny fandrarana eny amin'ireny fonja ireny. Ankoatran'ny fahafenoany tsy manana fitaovana hoentina manatanteraka ny asany intsony ireo mpandrara any fonja. Mikasa ny anao fivoriam-biaram-potoana tsy hoe mikasa moa zany rehefa nitapahan'ny barao nasionaly fa amin'ny 9 septambra ho avy zao zany dia anatrotrosa fivoriam-biaram-potoana eto Antananarivo ny mpikambana rehetra manerana ny Madagasikara amin'ny fotoana io. Ny ordre du jour moa zany dia voalohany indrindra moa zany hoe fotoana anaovana ny tatitra mahakasika an'izay hoe zava-bita sy ny zavatra rehetra nitrangana nandritran'ny heritaona nijoroan'ny syndicat. Mpandrarahany fonja tsy maniry mihitsy, tena tsy maniry izahay ny atongavana zany atao fitakena syndicat zany. Tsy maniry ny atongavana amin'izany zay matoa zahay nandritra fotoana lavalava nangina tsy miteny. Efa nisy ny fiaonana tamin'ny tompon'andraikitra rehetra teto anivon'ny ministera fitsarana. Miandry zahay hatramin'izao. Maherin'ny roa alina nisan'ny voafonja eto Madagasikara ankehitriny. Raha toa ka mpandraraha iray no tokony hiambina voafonja 10, mpandraraha iray no miambina voafonja 20 amin'izao fotoana izao. Mpandrarahan'ny fonja miisa 3 no eto Madagasikara. Izy ireo izay mikasa hanao fivoriam-be ny 9 septambra ho avy izao. Mpandrarahan'ny fonja dia mihevitra fa tokony azo an'izany fitaovana izany ahafahana manatosa ny asana isan'andro. Satria ny foto-drafitrasa efa ratsy ny fandrarahan'ny fonja mandeha tongotra mitondra an'ireny voafonja ireny mitsarana ny tribunal. Raha fa tsy tongena eny fireny tsy maintsy menomenona ny mpitsara hoe toraka izany koa ny voafonja mananjo tsy maintsy ety no tsara eny izay tao ankety izy kanefa ny fitaovana hitondrana azy tsy misy. Raha ohatra nefa eny an-dalana eny misy filefasan'ireny voafonja ireny dia ny mpandrarahan'ny fonja kely mitondra fonja mampalahelo izay zavatra izay. Ka zay ngamba ny teny atsipy fotsiny antso ho an'ny mpitondra fanjakana mba jereo izay mpandrarahan'ny fonja
fa tena efa tsy rariny tokoa izao zavatra mahazo anay zao. No tanterahana androany tetsy amin'ny ministeran'ny fitsarana ny fanaovan-tsiny ny fifanarahana teo amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny handicap international. Fiaraha-miasa entina hanampiny ireo voafonja amin'ny alalan'ny fankahirezana ara-psikolojika na accompagnement psychologique, fanampiana ara-pahasalamana sy ara-tsakafo. Aharitra 3 taona ny fifanarahana io ary manodidina ny 7.4 ny famatsim-bola. Trano 500 no mbola hoahorana ny CEIMAD raha toa ka efa ray alina latsaka ireo efa tafatsangana hatramin'ny sininy ity orinasa-mpanjakana ity. Ny CEIMAD izay isan'ireo orinasa-mpanjakana mbola mijoro sy tafarina na dia efa 50 taona nijoroana aza. Androany no notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny biraon'ity orinasa ity, notokanana niaraka tamin'izany ihany koa ny tsangam-bato fa 50 taona nijoroana. Fanadihadiana. CEIMAD Goldens Building ato no isin'ny biraon'ny CEIMAD vaovao raha toa ka nanofa foana ity orinasa-mpanjakana ity hatramin'izay 50 taona nitsanganan'izay. Tamin'ny taona 2013 no natsangana ity trano izay misy rihana 4 ity. 4 miliara ariary ny teti-bidina nanganana ity toerana ity. Ity no tsangam-baton'ny faha 50 taona ny CEIMAD. Zara roa ty trano ity amin'ny bloc voalohany biraon'ny CEIMAD. Bloc faharoa espace bureau zay ampanofainy CEIMAD amina olona zay tia hanofa azy. Zay misy amin'ny 400 mètres carrés isaky niveau sur 4 niveau. Dia izay zany le antony nanaovana azy. Ankoatran'izay koa ny anjera tao anatin'le tsangam-bato fa 50 taona ny CEIMAD le izy. Dia tonga dia hoe io zany no ataontsika tsangam-bato trano. Nahafantarana CEIMAD ny fananganan'ireo trano-mpanjakana sy cité maro manerana ny nosy. Tamin'ny voalohany ho an'ireo mpiasa-mpanjakana no tena nananganana azy ireny, saingy taty aoriana dia nisy ny fanamboarana trano ahofa. Isan'ny tsangana voalohany tamin'izany ny cité Ampefloha, ny cité Manakambahiny, ny cité Ambohipo ary ny teo amin'ny 67 hectares. Tsy latsa-danja tamin'izany ihany koa ireo tany amin'ny faritra toy ny tao Fianaratsoa, Toliara, Antsiranana, Mahajanga, Toamasina sy ny sisa. Hatramin'ny taona 7.730 dia trano miisa 3.730 no efa namboarina manokana mba amidy. Misy ireo mbola eo andalam-panamboarana ka isan'izany ireo trano mora tamin'ny fotoanan'ny tetezamita. Na dia nisy aza ny olana madinidinika teo amin'ity orinasa ity dia izao mbola tafajoro izao hatrany izy. Profon'izany nazahoan'ny sertifika ISO 9001 tsy tapaka tao anatin'ny taonany sesy. Io finiavana ara-politika io dia rehefa misy ny finiavana ara-politika amin'ny fanarenana izay apetraky ny fanjakana amin'ny andraikitra apetraky ny tena dia tanteraka foana. Izay no manaprofo zany fa tsisy antony mihitsy ny hoe tsy havelona an'ireo orinasa-mpanjakana ireo rehefa ampina izy rehefa ohatra ka resy lahatra ihany koa ny mpitantanao anatiny sy mpiasa ao anatiny amin'ny tokony hanatsarana izay ny orinasa. Eo amin'ny ray alina eo ny trano efa nahorina. 500 eo kosa ireo izay efa andalam-panamboarana azy vao ahorina. Amin'ny volana martsa 2014 no vita ireo trano 720 aorian'ity birao ity. Mbola misy ihany koa ny tetikasa aingana tanà résidence izay anamboarana trano fonenana azy birao lehibe eo amin'ny Koum. Ny CEIMAD Soy adanana eny Betizaraina sy ny CEIMAD fanantenana eny Anosy Alambohitra Atrimo. Misy ihany koa ny CEIMAD Marakaly ao Toamasina sy CEIMAD Ankarana ao Antsiranana izay ahitana vilasy trano lehibe fonenana. Pejin'ny fampianarana kosa indray efa voatsara avokoa ny taratasy-panadinana ireo mpiadina tao amin'ny sokady A mamarana ny fitsarana ireo taratasy-panadinana baccalauréat, ireo mpitsara siantifika raha mbola manohy, kosa ireo mpitsara ny taranja literaira amin'ny herinandro ho avy izao. Ho vita iray andro mialoha avokoa ny fitsarana ny fanadinam-panjakana baccalauréat ho an'ny eto Antananarivo raha nambarany talen ny office du baccalauréat androany. Ny atsara ny notin'ireo mpianatra raha ny hevitry ny mpampianatra fizika iray. Fanadihadiana. Ny talata ho avy izao farafahatarana no vita tanteraka ny fitsarana ireo taratasy-panadinana baccalauréat. Raha toka ny alarobia ho avy izao no voalaza fa tokony avy tany izany raha nambarany talian'ny office du baccalauréat androany. Efa voatsara avokoa ny taratasy-panadinana ireo avy amin'ny sokajy A1 eto Antananarivo. Efa namarina ny fitsarana kosa ireo mpitsara ny taranjakajy. Ny fitsarana ny taranja filozofia no taraiky farany amin'ny fitsarana ireo taratasy-panadinana. Moa dia any zareo maso-mandidy tanteraka mitsara ny filo satria ny filo koloha lavalava matetika ny devoiran'ny ankizy zany.
Isorana manokana no fahatongavana sy fahavitrihan'ireo correcteur tonga amin'ny tsara ny fanadinana baccalauréat tamin'ity 2014 ity. Ho an'ity mpitsara fizika ity kosa, taratasy mpanadinana 2,700 no anjarany ka voatsarany hatramin'ny androany. Ny atsara ny vokatra raha mitata tamin'ny taondasa raha nambarany hatrany. Raha ny kopy tsara koa aloha zany tsara ny note fahita mihitsy hoe mitombo zany le fahaizany ndraiky izy. Note ambany indrindra zany sur 20. Ary ny note ambony indrindra misy mahazo 16 17 tsara dia tsara le note. Série C, série D. Série A. Raha tsy hivona, mpiadina miisa 4,750 sy enina no niatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat amin'ny ankapobeny ny alatsinainy 18 aogositra lasa teo teto Antananarivo. Mety hivaly alohan'ny 20 ny volana septambra voafaritra ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Tafiditra ao anatin'ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Rosia ny fanatsarana ny fampianarana ambony. Isan'ny hojerena akaiky amin'izao ny momba ny vantsim-pianaran'ireo mpianatra malagasy. Ny ao anaty amin'ny razavitry Molala Arso ny ministry ny raharaha-mbahiny Rosiana androany maraina. Ankoatra ny fampianarana, noresahana ihany koa ny mahakasika ny toe-karena sy ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nanomboka tamin'ny taona 2017 ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny Rosia sy Madagasikara. Fanampanazavana. Anatevina ny fifandraisana izay taorinan'ireny zavatra miseho teto Madagasikara ireny moa zany dia somary nijanonjanona. Fa zao zany fahavononan'ny tsirairay na ny ery Rusy na ny Malagasy hoe ho atomboka indray, averina indray amin'ny laoniny ary atevena ny fifandraisana. Teknisianina lehibe ny karakara momba ny rano teto Madagasikara ireo Negoe. Folo taona izy no efa nisehatra teo Madagasikara tamin'ny resaka rano sy ny mombamomba azy. Isan'izany ny famodirana rano fisotro madio teto Antananarivo niaraka tamin'ny jirama sy tao ambositra niaraka tamin'ny ministeran'ny indostria. Fa isan'ny tena nahafantarana azy ihany koa ny fanavaozana ny tambazotra ny lakan-drano mamatsy ny lemaka fambolem-bary ao Ambatondrazaka sy ao Ambohibary. Teo ihany koa ny fanavaozana ireo lakan-drano maromaro teto Andrenivohitra. Nitoloran'ny fanjakana malagasy ny mari-pakasitrahana Chevalier de l'Ordre National malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny rano androany izy no ireo asa nataon'ireo. Ho azy tsy mbola mijanona eo izany asa izany. Mifarana ny alahady izao ny fandraisana ny anaran'ireo ifaninana ao anatin'ny hetsika Chant des Chorales iangaliana ny gadona acapella eny amin'ny Alliance Française sy ny Office du Tourisme no andraisana ireo misoratra anarana farany atao anatin'ny roa andro. Hetsika goavana ahitana ireo antoko-pihira marobe eto Madagasikara iarahana amin'ny Canal Plus sy ny Canal Sat. Eny amin'ny Coliseum Antsojobe no manaovana ny famaranana ny 20 hatramin'ny 9 oktobra ho avy izao. Vaovao hafa kosa indray mandalo eto Madagasikara ny tarika-anjila amin'izao fotoana izao. Isan'ny fampisehoana izay arahany amin'ny mpanakanto solo anamariana ny 10 taona ny akarany antsehatra amin'ity taona ity. Isongadina ao anatin'ny fampisehoana ny fampiaraham-peo amin'ny rindra. Raha ampitsoariva manomboka amin'ny 7 alina ny hetsika eny amin'ny SK Mélodie Mandriambery. Fanampanazavana. Amerina ny anjila nahafantarany rehetra azy izy izay voatrany hoe karazana dindino satria efa 10 taona zao ny alako teto Madagasikara kanefa mbola isorako ihany koa ireo tsy nanadino sy mbola mitahiry tany am-ponontany zany hoe hiranjila zany fa dia ho hitatsika zay hiarako amin'ny SK Mélodie eo rapitso asabotsy fa 30 volana aogositra zao ho hitatsika eo le tena hoe njila tena hoe nahafantarana azy tao amin'ny heriny. Suya ni fanu fuananao niriri ni nateti zenamiri firi kanananguli hanai ni afanana nweti nauteti nufana fudinai Ny vaovao avy any ivelany kosa no entintsika mamarana an'izao fampalalam-baovao izao. Hatramin'ny omaly miaramila Philippin 570 avy amin'ny casque bleu no voadidiny ireo tafika mpanohatra ny fitondrana ao amin'ny faritra Golana ao Syria. Efa mandeha ihany hatramin'ny androany ny fifampiresahana ao amin'ireo vondrona mpanohatra ho famitsorana ireo miaramila Fidjien miisa 370 izay tanana amin'izao fotoan'izao raha nambarany Prime Ministra Siriana. Mbola tsy nisy kosa etsy ankilany ny fifandonana amin'ny vatana eo amin'ny tafika rotondo. Fanadadiana eo amin'ny sary ny France 24.
2024. Misy 370 ireo tafiky ny firenena mikia manao Golan ao amin'ny faritra Siria ankehitriny, faritra izay mampisaraka ny Israel Siria ary efa teo ambany fanaraha-maso ny firenena mikambana hatramin'ny taona 1770 sy 700. Efa voadidin'ireo vondrona toko-panohitra ireto tafika Filipain ireto hatramin'ny omaly. Takin'izy ireo ny ametrahany ireto farany fitaovam-piadiany saingy nanambara kosa ireto farany androany fa efa vonona amin'ny ady raha ilaina izany. Vonona izy ireo ny anohana ny fanapa-kevitra ny firenena mikambana ny amerina ny filaminana any Siria. Miaramila 370 kosa ny tanin'ireo mpanohitra amin'izao fotoan'izao fehizin'ireo olona mitapy-adiana 50 any koa netra taorian'ny fifandonana teo amin'ny tafim-panjakana sy ireo mpanohitra ireto. Mbola sarotra kosa ny dingana rehetra vao mety ho votsitra ireto miaramila Fijian no tanana ankehitriny ireto. Raha nitatry ny firenena mikambana vondrona Al-Qaeda ireto nakan-keriny ireto isan'izany ny Front Al-Norsa. Manameloko ity fihetsika ity ihany koa ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Etsy ankilany, mahatratra 3 tapitrisy ireo Siriana mitsaopinenany noho ny ady ao amin'ity firenena ity. Io ny tatitra navoakan'ny ivitoeran'ny firenena mikambana miay ireo mitsaopinenana. Akoatra ireo mitsaopinenana tsy nivoakan'ny Siria, mahatratra 4.5 tapitrisy izany hoe ny antsasa manila ny teratany Siriana dia voatery mifindra monina na mitsoaka ny trano fonenana noho ny tahotra. Firenena maro no mandray ireo mitsaopinenana ireo toy ny Liban, Turquie, Jordanie ary eo ihany koa Iraka sy Egypte. Mihamafatra ny fifandonana ao Siria, indrindra ao amin'ny faritra Alep sy Raqqa, toerana fehezin'ireo ekstrémiste mivondrona avy amin'ny État islamika. Dia iny ihany koa no entina mamarana an'izao fampahalalam-baovao izao azadinoana amin'ny valora sasany no anarahanao ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay. Ny tena kosa manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.